Naneho ny heviny mikasika ny fanavaozana ny lisitra be izay navoaka ny vondrona Eoropeana andro vitsivitsy lasa izay ny Filohan'ny Ofisim-pirenena misahana ny Fizahan-tany eto Madagasikara na ny Ontm manao fahatarany maro azy nanambara ihany koa ny tenany fa somary nangingina ny fanombohan'ny vanim-potoana mahabe ny mpizahan-tany eto amintsika na ny haute saison de filaza azy fanazavana azy. Raha ny fanavaozana ny lisitra by ny vomera Eoropeana farany teo no resahana dia misy indray ny fiaramanidiny kompania mpitaterana Air Madagasikara no afaka misidina ny lanitry ny vondrona Eoropeana fa misy kosa ny fepetra tokony ajaina amin'izany. Voakasika izany fanapahan-kevitra izany raha ny fantatra ny Boeing 737-300 izay fampiasan'ny filoha teo aloha na avion présidentiel teo aloha. Ho an'Andriamatoa Eric Colère, Filohan'ny Ofisim-pirenena misahana ny Fizahan-tany eto Madagasikara na ny Ontm dia vaovao tsara izany. Midika izany fa tokony afaka anatanteraka ny sidina eo amin'ny faritra na vol régional izany fiaramanidina izany ka isan'izany ny sidina makany La Réunion izay voafehin'ny lalàna Eoropeana. Raha ny sidina makany La Réunion izay no resahana raha ny voalazan'ity tompon'andraikitra ity dia ahitana fiakarana 10 hatramin'ny 12 isanjato izany nanomboka ny fiandohan'ny taona ka tsara hotrandrahana izany tsena izany. Mikasika ny fiandohan'ny vanim-potoana fahatongavan'ny vahiny eto amintsika kosa indray dia nanambara ny Filohan'ny Ontm fa mbola vitsy aloha hatreto ireo mpizahan-tany tonga. Raha ny taritra izay nataon'ity farany dia 3/4 ireo trano fandraisam-bahiny any Nosy dia mbola foana avokoa amin'izao fotoana izao. Na dia efa betsaka aza ireo baleine any Sainte Marie dia mbola vitsy anisa ireo mpizahan-tany eny an-toerana. Ireo famandriana samihafa eny anivon'ny trano fandraisam-bahiny kosa dia maro manomboka ny tapaky ny volana Aogositra any. Ilaina nefa ny famarina toerana ny toedrarà eto amintsika mba tsy hamoran'ireo mpizahan-tany mikasa ny ho avy. Misalasala izy ireo no ny toedrarà izay misy eto Madagasikara. Ny volana faraparany izay hoatrehany izany no antenaina iavian'ireo mpizahan-tany fa miankina amin'ny fivoaran'ny toedraram-pirenena ihany izany satria mila ny antsoina hoe stabilité sy fahatoniana ireo mpizahan-tany izay tonga miala sasatra ety amintsika.